tokony mpanjaka tsy refesy mandidy. Filoham-pirenena tokony hijoro ray aman-dreny, andrindra sy andamina, fa tsy ny filoham-pirenena ny andeha hizara vary, tsy ny filoham-pirenena ny andeha hanafitr'olona rehefa misy ny cyclone, tsy ny filoham-pirenena ny andeha hanao contrôle ny asa. Tsy izany ny asana filoham-pirenena. Fa misy olona atao hoe ny gouvernement tsy miasa. Amena ny Assemblée nationale zany ny fahefana, anendry ny gouvernement sy anala ministre rehefa hitan'ny Assemblée nationale fa tsy miasa ilay ministre. Azafady Andriamatoa Paul Rabary tonga tapahako kely amin'ny rafitra toy ny ahoana no ahafahana manatanteraka an'izay. Raha io tsika zao hoe atao hoe unitaire ialako tsiny zay zavatra misy anova rafitra mihitsy fe zany. Ka inona le refondation? Zay fantaniko anao inona zany le refondation? Fanavaozana zany, fanavaozana zany ty trano ty lokolokona fotsiny dia io ihany ny rafitra. Za tamin'ny 2018 tamin'ny latsaka efa niteny hoe fanorenana ifotony fa tsy azon'ny olona le izy. Zay no nandray mahavoan'ny sosiology mahita lavitra loatra alohan'ny fotoana. Dia tamin'ny 2018 zany zay izahako hoe andao tsika anova rafitra, andao le fahefana tsy omena ny filoham-pirenena, fara zany tonga eo dia ministra folo farafahabetsany. Teny an'izany foanana ny Sénat zany teny an'izany, foanana prime ministre teny an'izany raha ohatra ny hoe régime présidentiel fort. Fa rehefa nitsangana moa zany voaka dia rehefa mandinika ihany koa ny tena izay nizako aminao tsy resaka mpitolona atao akory fa afaka miova hevitra. Zany mieritreritra hoe tsara raha ataontsika régime parlementaire le izy. Ny antony dia tsotra.